Be dia be moa zany ny identification ny anarako tamin'le zavatranga le sénateur nitokana tetezana dia lanjain'ny olona dia lanjain'ny vahoaka dia mangataka moa zany ny olona hoe any amin'ny groupe rehetrarehetrany zany nisy publication iny ho an'izay tsy naharaka dia nisy sénateur nandeha nitokana tetezana tena fatifatira tetezana zany tetezana azo le andehanana tondra iny fa tsy tetezana andehanana fiara dia lanjain'ny olona le sénateur satria tamin'izany fotoana zany ny sénateur koa nanome fanitso nanome zavatra madinidinika ho an'ny vahoaka dia matoy ny olona miidentifie anazy zany dia mangataka ny hevitro dia aneo ny hevitro zany mikasika an'le izy ny tena marina ry zareo tsy le iny le scène nataon'ny ina moa zany sénateur iny na nataon'ny vahoaka iny no important fa iny zany karazana face émergée de l'iceberg koa zany vazaha zay ny iceberg zany ny amin'ny any pôle nord any mangatsika be dia mivaingana ny rano dia misy partie kely fotsiny hita fa ty ambany ty ngeda be ohatry zany navoan'ny Titanic ka iny zany endrika anankiray sehoany ny tena zava-misy any Madagasikara ny zavatra iny fa tsy iny loatra ny important ny zava-misy any Madagasikara dia ny vahoaka tsy tompony ninona mihitsy ary tsy manana alalana amin'inona ary tsisy miaro ny vahoaka ny institution rehetra mipetraka zay zavatra marina ka raha ny sénateur nanao ny fihetsiketsehany iny dia mieritreritra izy hoe ohatran'ny gouverneur tamin'ny andro fanjanahantany dia ny vahoaka zany mpanompo ny vahoaka ane zany matoa milanja ohatrandreny dia tamin'ny andro fanandevosany tamin'ny andro mpanjaka zay ny situation mitrano ka mampalahelo amin'izao 2022 zao dia mbola misy an'izay endrika andevo sy mpanjaka zay le izy ny tena tsy haiko na le mpitondra fanesesy teo zany no nametraka an'izay idée zay a Madagasikara zany dia ny fitondrana zany Andriamanitra eritreretin'ny vahoaka Andriamanitra angatahana fa ny vahoaka zany andevo miandry zay raha maniny latsaka avy any an-danitra zay mahatonga ny olona rehefa tonga ny filosy indray mandalo dia mitalao mandohalika hoe mba amboary ty misy filoa le mijaly zay am'le pompiatsy mijaly zay amy lalanatsy tena mitomany ny olona mitalao am'le filoa satria eritreretin'ny vahoaka fa hoe io filoa Andriamanitra dia any amin'ny filoa daholo rehetrarehetra any amin'ny fitondrana daholo rehetrarehetra fa ny tena zava-marina eran'izao tontolo zao na eto amin'ity ambony tany ty tsy haiko any amin'ny planète Mars na any amin'ny planète Jupiter any fa eto ambony tany dia ny vahoaka ny tompony fahefana vahoaka ny tompony tany vahoaka ny tompony fanjakana zay naiza amin'izao tontolo zao afa-tsy a Madagasikara ka zany hoe raha ohatra ny vahoaka ny tompony dia na ny sénateur na ny député na ny filoa dia mpiasa amin'ny vahoaka satria reo olona reo zany no fidina sy ny tendrena mba ina moa zany hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka mba hiasa ao amin'ny vahoaka zay ro malagasy vendrana zay ro malagasy tondrona mba ataovy anatin'ny sainareo zay zavatra zay hoe any vahoaka ny tany sy ny fanjakana sy ny vola fa reo mpitondra reo lanjainareo reo mpiasa ho anareo reo omena karamo reo hiasa anao ny asany ka tsy hoe rehefa nanamboatra tetezana kely fatifatin-tetezana iny dia lanjaina satria nieritreritry le vahoaka nieritreritry nareo gasy dia hoe Andriamanitra ny fitondranareo anazy reo volo reo dia tonga avy anazy dia anome fanomezana inona moa vola avy any am-posiny ve zany fa volanareo reo ry draba sisy sanana isany volany vahoaka reo zavatra reo eran'izao tontolo zao zany raha mbola eto mbola planète tany dia mbola zay aloha ny zava-misy fa Madagasikara dia tsy haiko na ireo mpitondra ny fandimby reo nametraka n'izay ina moa zany zay toe-javatra zay
na ny vahoaka no manaiky mampitra zy zavatra zay amin'ny abadony fa zay le izy zay ny tena marina de atraohatra tonga zany de ny fitondrana raha tony mieritreritra hoe anazy hoe izy Andriamanitra izy ny tompony vola izy ny tompony retrarehetra de afaka monsieur permettre izy tonga izy amy mandeha reny de hoe mahita pasteur izy ary de mampalahelo pasteur mitoroteny de hoe omeo 4-4 elahy de tsisy mihitsy mafanontaniana hoe vola aviaza moa zany no namezany filohany io pasteur 4-4 io fa de mandrombo daholo ny mpivavaka mandromboka daholo ny kristianina mandrombo hoe nome filoha ina moa zany 4-4 le pasteur de faly ery mivendra rehetrrehetra de ohatra mandeha filoha de hoe misy olona tokony miana moto de miana moto de tsisy mametraka fanontaniana ranoray hoe fa vola aviaza moa zany d'ailleurs koa moa zany tsy azo atao mimetraka fanontaniana tsy azo atao ny manakena tsy azo atao miremettre en cause ny zavatra atao filoha satria filoha amin'ny gasy am'izao fotoana zao hatram'izay de Andriamanitra ianao zany olona kely ary tsy tanty ny filoha mihitsy mitenenina sy kianina tsy tanty mihitsy satria amin'izy Andriamanitra zay nametrahana azy hatram'izay toerana nametrahana filoha hatram'izay de izy Andriamanitra ka tsy tantiny de zay mahatonga anazy managara zay miteniteny satria tsy azo mihitsy hoe afaka miteny ngeny olonreo tsy azo nigina izy satria tellement napetraka nomena fahefana feno izy nomena toerana mahandriamanitra azy izy de tsy azo misy manakina marara ny ainy raha ohatra kianina satria ahoana moa zany kianina laky zary Andriamanitra de zay mahatonga n'iny sénateur lanjain'ny olona iny satria nanome pont amin'ny vahoaka zany de nomena nefa volam-panjakana volan'ny vahoaka volanareo reny le izy ka ny situation à Madagascar am'izao fotoana zao tena situation tena dramatique miresaka farany ina moa zany ny farandro nareo na miresaka ina moa zany paradisa sy ny afobe fa ny afobe zany de eto ambony tany zany ny afobe zany ary Madagascar le afobe ao Madagascar ny afobe satria tsy manana droit na amin'inona vahoaka tsy manana droit amin'inona iteny ara tsy manana de ny volany vahoaka tsy anazy reo fa izy mivavaka amin'Andriamanitra izy mba misy manome kely am'ireo volo reo de ny institution rehetrarehetra de natao contre ny vahoaka daholo zay ny zavatra restsika ny mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana eran'izao tontolo zao de natao hiaro ny vahoaka ny tombotsoan'ny vahoaka ny fahanan'ny vahoaka ka maninona moa zany ny mpitandro filaminana tsy mandeha mitsaka maka ny ina moa zany ny fahanan'ny vahoaka il est parse inona tsy andehana mpitandro filaminana any miaramila frantsay 12 nao de maninona tsy makano izy nefa fantatra fa tsy tifitry ny frantsay ary firenena mikambana de manome droit hoe anareo fahalaivo ny firenena mikambana inona tsy akan'ny miaramila sy ny fitoranana io satria tsy mitombotsoa vahoaka ny tadiavin-drareo fa mitombotsoa ny olo lafa mitombotsoa la France sy mitombotsoa ny filoha ina moa zany iarovana ny mpitandro filaminana hoe iaro ny filoha karaha ilahy mitabataba elahy na ilahy de idinalabe lao tena mba tsy mety io sangazo aiza kosa fezao de samborondreo tany filaminandreo tany filaminana zany natao ina moa zany contre la vahoaka zavatra mbola tsy ela koa fa zavatra nitranga tany Congo ina mahatonga ny miaramila mitifitra rafale vahoaka tsy armé vahoaka afa mandositra manina tifiry rafale satria aminazy tsy dikany reo fa izy natao niaro ny fanjakana sy ina moa zany fitondrana de aminy ny vahoaka reo ohatrany tay tsisy asiny reo tsisy dikany d'ailleurs na preuve ina moa natao fanjakana am'izao amin'ny fitifirana indry tsisy ankety tsisy ninina satria de mbola tsisy dikany rehefa maty zany de maty fa bien fait ozy ny fitondrana ny tany filaminana bien fait natao le satria ireo mikorotorotanao de tsy firy faty any de zay le izy de tsisy ankety tsisy ninina satria zay le satria ny fitondrana mieritreritra Andriamanitra izy de vahoaka andevo zay de ina moa zany misy ny hoe bianco zany fietretany gasy de hoe iaro mikolokolo iaro zavatra tsy mety ny setrarehetra nefa de contre ny vahoaka koa bianco ho an'lazy opposition politique na bevavy ala na sosososo de andefasina bianco hitady anao perquisition ohatrany la hitady zay tsy mety atao la anavoaka zay zavatra tsy maro natao la rehetrrehetra raha ohatra la mpanohatra
fa raha ohatra miaraka amin'ny fitondrana ala oharintsika fotsiny amin'ity resaka hoe tsy zany namoaka an'le izy tsy hoe nikoty namoaka hoe Ilalatina manana tranona filo miliara izy mivady namoaka fiarana filo miliara tsy za fa mivoaka gazety zany mivoaka radio zany samy naeno daholo tsika rehetrehitreto de naeno koa Bianco naeno koa Bianco hoe Ilalatina manana ministre ohatrinona karamana ministre manana tranona filo miliara ary tsy raitsy vo Antananarivo de maninona Bianco tsy manao inina tsy manao inina Bianco satria anaporitra ny vahoaka ny ataony fa tsy ina moa zany iaro le fitondrana ny ataony fa tsy ho an'ny vahoaka mihitsy zany hoe le vahoaka tsisy miaro mihitsy tsisy miaro na fananana na momba azy na ny rary na iny tsisy miaro de lalàna tokony ho izy de tokony hiaro ny vahoaka mba hitsiny filaminana sy rehetrarehetra fa lalàna Madagasikara de fantatrareo fa lalàna natao iarovana ny mpitondra sy ny fananany rehetrarehetra fa lalàna io atao anamporetana ny vahoaka ka raha ohatra misy solika mitampoka de le vahoaka le bande kelery le hoe le mitondra camion no injehana fa tsy le olona ry tsy hita lalàna io raha misy zavatra tsy aradrarina ny volamena na toetoa tsy hita lalàna io fa ilahy manao zavatra tsy ina moa zany manangala rapport melany na tabataba Facebook elahy de hita lalàna elahy zay zany hoe zany tsy manana ny rary ny vahoaka tsy manana lalàna ny vahoaka tsy manana ninina mihitsy de ny député eran'izao tontolo zao na am'ty planety tany ty dia natao ny amin'ny anarany zany mpisolo vavam-vahoaka misolo ny vavam-vahoaka zany hoe reto ny vahoaka de ny député no mandray ny etaeta ny vahoaka de mitondra azy ana fitondrana ho zao ny etaeta zao ny olana ty de rehefa manao lalàna ny ina moa zany ny député fomba manao volavolan-dalàna de manontany vahoaka hoe ina zany ny tretrareo so ina tokony tsara hoentinary dany fa tsy zany a Madagasikara fa reo député reo natao hiaro filoha zareo zavatra ataony Rerosy zareo zavatra ataony ina moa zany député isan-karazany natao hiaro ny filoha hivazavaza ny vahoaka hitabataba vahoaka ina ty ataonareo ty filoha manao ny asa filoha milay be filoha ina moa zany mbola tsy anisy fo ohatran'io fa zao manao propagande filoha sy miaro filoha ny ataony mpisomba vahoaka de le vahoaka zany le tay le vahoaka de raha atao ny lalàna de en faveur ny fitondrana naovana lalàna fa tsy afavoaka ny ino moa zany amin'ny faveuran'ny vahoaka le vahoaka zany de tsy manana avantage ny inona mihitsy tsy tompony inona mihitsy vahoaka fa de ferme sa gueule zay le izy de nisy ny député l'opposition hitanareo mitabataba ireo député reo eritreretinareo de hoe hiaro ny vahoaka hoe anitsiny tsy mety na hiaro ny tsy mety fa ny Madagasikara reo député ny opposition reo atao ina moa zany hiaro ny tombotsoa ny Andriamanitra anankiray hafa ampidirinao zany hoe raha Valomanina zany Andriamanitra hafa iny Rajoelina Andriamanitra hafa io de raha ohatra ka misy ina moa zavatra tsy mety ataonany Rajoelina rehetrarehetra de hitabataba zalahy ikasena an'io mba ahafahana mampiditra am'ty fa tsy mieritreritra an'le vahoaka mihitsy reo député ny opposition reo hoe inona tombotsoa ny vahoaka raha ny tombotsoa ny vahoaka ve moa de famelana ny Ravalomanina ve ny vahaolana ny famelana ny Ravalomanina ve ny ina moa zany ampandroso Madagasikara raha amin'ny fotsy miakatra fa tsy any le izy fa ty Andriamanitra nay anankiray amindray koa ty de io koa velo koa io de tomponay koa rehefa avy eo zay le izy de na Madagasikara tsisy na namanao ny gasy tsisy namanao fa raha ohatra zany ohatra anay zao fantatra fa tsy tany Madagasikara anatin'ny firy-taona fantatra fa tsy nanolona zaza tany fantatra fa tsy nangalatra volamena tany fantatra fa tsy nanolo inona ta Madagasikara tsy nangalatra volana kinafy karaha zay zao mandeha makany de misy misambotra am'tsirarana de namanao ve de hiaro anao fa ny namanao ndray mitena ny nafatiny zany ka miseho milay loatra miseho intelligent loatra miseho tabataba Facebook ny nafatiny le namanao gasy tsisy miaro anazy mihitsy amy rehetrarehetra de le vahoaka koa le vahoaka rehetrarehetra koa tsisy vahoaka mihitsy andeha ilatra tabataba avoa ialina fa zao tsisy tabataba fa zay voasambotrany de nafatiny zay zay mitabataba ka tsy mahay mianako zay de izy ary zany mba azo ny inona moa zany gasy itodiana satria ny rehetrarehetra inona moa zany rehetrarehetra de contre anazy dolo
na fananany ary nataotsika hoe nanitoanina ara de no lavy any ivelany no tatana nitoanina ny malagasy na velany mpitondra hoe io tatano de zay tian'io atao ianao zany raha ohatra hoe manana ny vidy fiara na efajato 400 euros aty andafy ety iny zany mba hoentinao mba omenany fanakambisa mba hoentinao mba hoe ampiasaina na ohatra zany tonga ao midoana tontomasiny de 5000 euros mamoaka an'iny 5000 euros eto ambony tany planète terre de naiza de le facture ny vidiananao entana no asehanao douane hoe ty le facture 400 euros izy io hoe de 4% moa zany ny taxe ny douane raha via fiara de ataotsika hoe 20%, 30%, de le 30% iny no alain'ny douane zay eran'izao tontolo zao fa ny amin'ny gasy amin'ny babakotilandy tsy rahany iny zavatra vidinao iny satria tsy ny gasy tsy manana rariny tsy manana droit tsy manana ininina mihitsy fa zareo avy any ivelany no miteny hoe 5000 euros nalohan'ny lahy na faly anana tsy faly de zay 5000 euros de raha tokony izy zany tokony itsinjo ny amin'ny malagasy satria any malagasy ny territoire malagasy ny douane malagasy de itsono le vahoaka hoe be de be mba te handra fiara Madagasikara mijaly mandeha tongotra rehetrarehetra de raha mba misy havana andafy afaka mavidy an'ireny fiara reny de tokony hoe mba avoaka amin'ny fomba mirary fa tsy zany le izy fa misy raha ohatra ka 5000 euros ny amoahana automobile avy aty andafy aty ohatra 4x4 de ao tanànao no mahita 4x4 na 2000 euros vaovao amin'ny concessionnaire reo de manina ahoana moa nafahan'ny concessionnaire reo ivarotra 4x4 vaovao na 2000 na 3000 nefa ninao raha ty vidina 400 euros ara avao 5000 ny amoahanao anazy miaraka amin'ny frety de zany hoe tsy natao erovana ho anao ho an'le malagasy le lalàna mipetraka sy le douane sy rehetrarehetra fa natao ho an'olona sasany zay le izy de ny farany de hoany ary zany ny malagasy sady tsy hoanina droit ninina tsy miaro anazy ny miaramila tsy miaro anazy ny lalàna tsy miaro anazy ny ninina mihitsy de hitodika amin'ny mpitandrina todika mpitondra fivavahana ny mpitondra fivavahana de tsisy raha iny mpitondra fivavahana le vahoaka ny antony de zao maninona moa mpitondra fivavahana indray no miantso an'ireo mpitondro reo izareo indray no tsy manaja ny lalàna satria fantatra lalàna misy Madagasikara fa firenena laika ary mpitondra fivavahana tokony anao fomba rehetrrehetra ametraka le tsirariny hiary le tsara satria zay nasain'Andriamanitra nasain'i Jesosy ina moa zany mission hoe ina moa zany ametraka ny rariny sy hitsiny justice fa tsy zany ny mpitondra fivavahana Madagasikara fa hiaro ny tombontsoany reo aleo ambony reo de inona moa zany raha ohatra ka misy ny ino moa zany journée-ny taloha katolika de manina ny mpitondra fivavahana no miinvité ny fitondrana ny mpitondra anakoro mihitsy satria nambitamby am'ireo satria miaraka petsapetsaka am'ireo izy tsy raharaha le vahoaka rehetrarehetra hoe tsy manara-dalana ange zany misy ny ino moa zany ny anatin'ny constitution hoe laïque Madagasikara de tokony anaraka ny laïque fa manina mpitondra fanjakana mpitondra fivavahana tsy manaraka an'izany satria tsisy raha inona le vahoaka tsisy raha inona zay rariny tsy raha inona fa biziny ataony eo tsisy raha inona zay Jesosy zany satria raha nafantatra zany Jesosy zany izy nasavaka Andriamanitra zany izy de natahotra izy tsy rariny zany ataoko zany izay mpitondra fivavahana indray ve ny anome ino moa zany exemple ratsy amin'ny tsy fanajana lalàna tsy horarah reo de miaraka amin'ny télé mihitsy izy miaraka amin'ny Lavalmana miaraka amin'ny André Rajoelina izy fou complètement de la gueule des gens qui prient ireo mba tavandrany gasy mba hoe ivavahana mba hoe amampitana an'Andriamanitra any mba hitarika fivavahana nefa zareo indray ka zao zany ohatra misy zavatra tsy rariny misy olagadragadrana fatany any amin'ny tsy rariny ny FFKM ave na mpitondra fivavahana reo mba misy ny teny na i pasteur mba misy ny teny mba tsy rariny kosa zany zareo hoe tsy rariny gadagadrana fatany le olo tsy hiditra am'izany izy satria izy hiaro ny fitondrana izy fa tsy hiaro ny vahoaka fivavahana de ny farany de Jesosy zany tsy zany tavandray Jesosy tompoko de tena ina moa zany nitodi-doha amin'ny gasy tena niala amin'ny Madagasikara Jesosy raha io vavahanareo ina zavatra mitranga mianjady aminareo ny tsy rano rehetrarehetra ireo raha aman-dreny am-panahy zay ametrahanao fitokisana zay everinao fa hoe akaiky an'Andriamanitra everinao fa azo itaranana azo ikofesena nefa ireo mihitsy no de tsisy raha inireo anareo any gasy tsisy raha inireo
bizina ihany mandray rakitra izy a de indro moa zany mahazo poste tena hoe loger nourri izy a villa katikaty rehetrarehetra de ireo no mitsokombakomba miaraka amin'ny fitondrana ireo no mampiseho ny tsy fanajana lalàna amin'ny fanaovana petsapetsa amin'ny mpitondra ireo mba ray aman-dreny mpanamba tadiavinareo ianao toriny baiboly anaovan'ny katetsizy ianao anaovan'ny toroteny rehetratra fatifatina toroteny io a nefa tsisy raharaina an'le gasy tsisy raharaina ianao raha ohatra anao ka hoe androany zany mizatra tsirariny nataony mpampiasanao na tsisy tsirariny nataony fitondrananao na misy tsirariny zatra de ireo a de tsy aro anao tsisy azo natavandrana amreo mpitondra fivavahanareo tsisy zavatra lainao mitondra fivavahanareo la preuve fivavahana feno isaky ny kabone isaky ny quartier feno fivavahana ny fiangonana de mba ahoana mo ny fitondratena ao Madagasikara ao fitondratena vo mainka me maro makorelina vo mainka maro ny debauche maro ny vololona maro ny papasosy sy ny fangalarabadin'olona fijangajangana fisolotoka feno Madagasikara ao nefa ny mpitondra fivavahana eo firy mpitondra fivavahana tompona paster atsy fandraisana ny paster mivady atsy fandraisana ny mopera setrarehetra reo loloavina sy nona vody reo inona zavatra ataon'ireo ho atsika gasy inona zavatra ataon'ireo ny business miaraka fitondrana setrarehetra ireo ndray no mampiseho ny tsy fanajana lalàna reo ndray no mampiseho nina moa zany ny toetramboto reo olo reo ka raha ohatra efa tsisy tavanainao tsony zany na ny lalàna na ny institution ny bien cause sy ny nina moa zany sy ny institution rehetrrehetra misy efa tsisy mba miaro ny gasy de hatramin'ny mpitondra fivavahana mba hitondra tatitra any amin'ny Andriamanitra sy any amin'ny rehetrarehetra any ambony any reo raha tsisy amin'ina moa zany manampy ny gasy mihitsy de ny ina moa zany ny farahery de iza Jesosy Andriamanitra zay ny farahery nefa na le Jesosinao ara na le Andriamanitra anao ara de mbola bandy avy amin'ny Nazareta olona avy amin'ny Nazareta Jesosy avy amin'ny Nazareta no asain'olona atao ina moa zany Andriamanitra ny gasy olona avy amin'ny Nazareta tsy fatapotitra nina moa zany ny tantarany tsy voasoratra izy zany ohatra baiboly setrarehetra de io nasian'Andriamanitra ao io zany mba tavandrainao nefa de io Jesosy io zany de tena tsy ombanao mihitsy tsy mombanao mihitsy io tsisy famindram-ponao mihitsy io satria zao androany avy nahazo video ny zavatra mahazo ny olona ny atsimo amin'ny kere vokatry ny dérèglement climatique sy ny fitsirarahiny fitondrana azy de ina zavatra Jesosy hoe mba misy zavatra ataony nandatsaka olona ve Jesosy mba niantsa an'ireo ankizy maty amin'ny arivony maro amanaliny maro maty eo ve Jesosy na Jesosy raha efa nandao a Madagasikara na Jesosy tsy miranga gasy tsy miranga gasy tsony ny fatrany amin'Andriamanitra hatramin'ny fanambony hatramin'ny fitondrana hatramin'ny mpiaramonina hatramin'ny namana tsisy miranga gasy tsony de zay lazaiko hoe eto tany eto le afo be eo Madagasikara ao mbola iresaka mikasika ny Suisse hoe paradisa Suisse satria aty misy ny rariny sy hitsiny rehefa miasa ianao de arakaraka vokatry ny asanao azahoanao an'iny azahoanao toerana azahoanao place ny filoforanao de récompensé en fonction zay afaka miteny malalaka ianao amin'ny mpitondra afaka mamoaka ny hevitrao tsisy fitsarana tsy mbadika zany tsisy ambony lalàna zany eto Suisse mbola iresaka an'izay fa lava be le vidéo fa zay raha misy ny paradisa de aty Suisse fa ny Madagasikara any afo be tsisy justice any tsisy rariny sitsiny any tsisy droit ny gasy amin'ny volam-panjakana tsisy droit ny gasy mihitsy amin'ny ninina zay le izy